Vatsimpana etny pasteur Ratsianarivo Lea. Anaka, raha raisinao ny teniko ary raketinao am-ponao ny didiko, dia tonga ilano amin'ny fahendrena ny sofinao ary ampitandremanao fahalalana ny fonao. Amen. Ry Andriamanitra ray zanaka ary fanahy masina, misaotra anao indrindra izay tratro izao maraina izao. Velonay natrapa-monjena noho ny famindraponao, ary dia izany no iarabanay ampanetretena manorika ny tongotrao masina, ilay tompony tompo sy mpanjaka ny mpanjaka. Ilay Andriamanitra adray adraika ho mandraka izay. Haidino ny fanainao masina ho aminay tsiraray avy, ary dia hazavao ny fonay, ny sainay, ny fanahinay amin'ny alalan'ny izao vatsim-panahy izao. Misaotra mpamonjy io, anao ny dera sy ny ajaran'ny voninahitra mandrakizay. Amen. Ry hava-malala rehetra ao amin'ny tompo, manonona ny fiadanana sy ny fifaliana ho amin'ny isan-tokantrano sy ny isam-batan'olona tratra ity maraina ity. Ny tenin'Andriamanitra izay hanorenantsika ny vatsim-panahy dia ao amin'ny filazantsarany Jaona 5:12. L'Évangile selon Jean, chapitre 8, verset 12. Amin'ny anaran'i Jesosy. Ary Jesosy niteny tamin'ny olona indraika nanao hoe, izao no fahazavan'izao tontolo izao, izay manaraka-atsy mba handeha amin'ny maizina, fa hanana fahazavanaina. Amen. Izany tenin'Andriamanitra izany no azotsika mandray ny loha hevitra hoe, lay tena fahazavana. Lay tena fahazavana. Mba fantatsika moa amin'izao fotoana izao fa ny société occidentale dia efa mirona sy mivarina ary mandatsy kelikely ny maha-kristianina sy ny maha-pino an' Jesosy Kristy azy ireo, ny kristianina rehetra amin'izany faritra izany. Ary ny zavatra mahavariana sy mampalahelo dia lavy ny tanteraka, marin-drano, ny amin'ny maha-Andriamanitra mpamorona sy mpahary izao tontolo izao. Ny zavatra tian'izy ireo atao dia ny hoe hanana fahafahana, ka tianao ny tiany sy ny danin'ny kibony amin'izao tontolo izao. Miatehatra amin'ny fahaizana mampalalana ary mahatoky tena fa izany no mahavonjy sy mahavita ny fiainany amin'ny andro sisa iainany. Moa tsy tahaka izany ihany koa va ny zavatra misy sy miseho amin'izao vanim-potoana iainantsika izao, eo amin'ny tontolo sy ny faritra izay misy antsika, ary koa eo anivon'ny toerana izay anompotsika dia efa maro no manana ny toe-tsaina sy efa mitovy fiaina tahaka ireo voalaza teo aloha ireo. Ny Baiboly dia tenin'Andriamanitra izay jiro lehibe manazava ao anatin'ny oram-batravatra sy ny rivotra mifofo eto amin'izao tontolo izao, ho an'izay mino marina sy nandray an'i Jesosy Kristy Tompo ho mpanapaka ny fiainany. Izany tenin'Andriamanitra izany dia fitaovana iray ahafahan'ny mpino marina mahita sy mahafantatra eo amin'ny lafim-piainany, fa anisan'ny fitaovana mahery vaika ary fitaovana azo ampiasaina amin'ny lafiny rehetra. Tsy iza izany fa ny tenin'Andriamanitra, ary
io tenin'Andriamanitra io anefa dia tsy iza fa i Jesosy Kristy Tompo lay teny tonga nofo teto amin'izao tontolo izao. Izy lay tena fahazavana izay te hanome antsika ilay mazava, ary miaraka amin'izay mitondra hafanana ao anatin'ny fon'olombelona izay tsy manana azy. Izay no mahatonga ny Jesosy Kristy Tompo manambara ho an'ny olombelona fa mahafantatra ny fisiny, nefa kosa mandany heriny sy tsy mahay mankalaza, tsy manome voninahitra ny anaran'ilay tompony fahefana rehetra any an-danitra sy ety an-tany. Voasoratra ny eo amin'ny bokin'ny Romanina, toko 1:1-20 sy ny 2:20 amin'ny anaran'i Jesosy. Fa na dia mahalala an'Andriamanitra aza izy, dia tsy mba nankalaza azy toy izay mendrika ao an'Andriamanitra, na misaotra azy fa tonga zava-poana izy tamin'ny fisainany, ary tonga maizina ny fony donto. Nandoka tena hoendry izy ka tonga adala. Hitantsika mazava anatin'izany fa Andriamanitra Jesosy Kristy Tompo mihitsy eto no milaza fa zava-poana anie ny fon'ny olona izay tsy mandray ilay fahazavana e, ary ho lasa donto io fony io rehefa tsy mandray an' Jesosy ilay fahazavana. Matetika mantsy ny olona rehefa mieritreritra fa mahay ny zavatra rehetra dia mihevitena ho endry, fa namafisy ny tenin'Andriamanitra tao amin'ny Romanina teo hoe dia ho tonga adala tokoa izany olona izany. Andriamanitra ry havana dia milaza sy manambara fa tiantsika izy. Jesosy Kristy Tompo no tonga dia ety an-tany nampiseho izany fahazavana izany. Izy lay masina, marina, mamirapiratra, tsy manameloka ny olona izay manohitra na nanohitra na mbola nohitra izy, fa kosa te hamonjy azy ireo. Ary izay no nilazany hoe taony tena mazava izay mahazava ny olona rehetra tonga amin'izao tontolo izao. Ny fahazavan'i Jesosy Kristy Tompo dia mamirapiratra eo anivon'izao tontolo izao izay ratsy sady feno ota izay fehezin'ny Satana. Tsy neken'ny maro anisa anefa izany Jesosy fahazavana izany, ary tsy nekeny izao tontolo izao ny fiainan'ilay Jesosy Kristy Tompo na ilay fahazavana, fa ny aizina kosa nefa tsy nahasakana, tsy naharesy, tsy nahatohitra an'ilay Jesosy Kristy Tompo fahazavana. Ary izay no nahatonga an'ilay hira hoe tsy mbola nisy haizina na resy ny mazava. Jesosy Kristy Tompo no tena fahazavana, manaisotra ny aizina, lalana marina makao amin'Andriamanitra sy ny famonjena. Izay rehetra mino sy manaiky marina ny sitrapon'i Jesosy Kristy Tompo lay tena fahazavana dia vonjeny ho afaka amin'ny aiza-pahotana sy izao tontolo izao ary ilay Satana fahavalo. Ny hoe manaradia an'i Jesosy Kristy Tompo mantsy dia tsy hoe asa atao indray andro izao an'io izao ihany, fa fanoloran-tena mitohy mandrakizay, fanapahan-kevitra feno sy tanteraka
entitra sy matotra. Ary izay maharitra manaraka an' Jesosy Kristy Tompo fahazavana, indrindra maharitra amin'ny fahampianarany ihany no ny eken'i Jesosy Kristy Tompo handova sy iaina hiaraka aminy ao amin'ilay paradisa. Ny tena mpianatry Kristy ilay fahazavana marina dia mankatoy ny teniny hatrany hatrany. Anio ara, raiso, ekeo ilay tena fahazavana mahagaga dia Jesosy Kristy Tompo avy any Nazareta. Mba hanazava ny fonao, ahafahanao mahafantatra marina ny fitiavany sy ny famindrapon'Andriamanitra. Jesosy Kristy irery ihany no afaka hanome anao ny fiainam-baovao sy afaka hampafantatra anao ny antony hahavelomanao. Dia ho tanteraka ilay teniny manao hoe fa izay rehetra nandray azy dia nomeny hery ho tonga zanak'Andriamanitra dia izay mino ny anarany. Tianao va ny anana ny hery mandrakariva? Raiso Jesosy Kristy Tompo ilay fahazavana. Avelao izy anazava ny lafim-piainanao rehetra, ary dia raiso ekeo ampiaro ny fampianarany, akatoavy ny teniny sy ny hafany, dia ho hitanao fa hazava avokoa ny lafim-piainanao rehetra, na ny ara-panahy, na ny ara-tsaina, na ny ara-batana. Ho an'ilay fahazavana ny dera sy ny anjara ny voninahitra mandrakizay, isika tsiraray avy kosa handatsaka ao am-potsika ilay Jesosy Kristy Tompo, ilay tena fahazavana. Amen. Vavaka isika. Indray ny hafalianay Jesosy nandray ny teninao sy ny afatrao tamin'ity maraina ity. Fantatray tokoa ny Jesosy fa izao tontolo izao dia miraparapa ao anatin'ny aizina. Ary izahay rehefa tsy mitandrina dia tafalatsaka ao anatin'izany velam-pandriky n'ilay fahavalo izany. Any ka mandeha amin'ny aizina izahay. Tsy fantatra intsony hoe aiza ny tongotray. Reto izahay tsiraray avy ara Jesosy. Misaotra anao, nampafantatra anay fa mila mandray anao izay ilay tena fahazavana. Ibebanay eo anatrehanao Jesosy, ny amin'izay fianteheranay sy ny finoanay fa izahay dia mavita ny tenanay, ny zavatra eo am-pelantananay sy ny fahafahanay sy ny fahalalanay sy ny fahaizanay dia afaka havita ny fiainanay. Mibebaka izahay, mifona amin'ny valo. Sofa teo ianao Jesosy, nampatsiahy tamin'ny alalan'izao teninao izao, amin'ny alalan'izao vatsim-panahy izao, fa ianao rery ihany ilay fahazavana, ary ianao ilay teny tonga nofo no mampazava anay, satria ny teninao tokoa ny Jesosy dia fanilo ny tongotray sy fanazavana ny lalànay. Ampitoera ty anatin'ny fo sy ny saina mampananay tsiraray avy ara Jesosy izany fahazavanao izany, ka tsy andehananay intsony ao anatin'ny aizina. Dia ampianaro izay Jesosy hitahiranao ilay fahazavana ka haharitra amin'ny teninao mba ho mpianatra ao tokoa amin'ny fanarahana dia anao. Ankatoy izany teninao izany dia ho tanteraka aminay tokoa ny tsodraninao masina manao hoe
mandehana, aza matahotra, fa indro momba anareo mandrakariva, ambara-pahatonga ny fahataperan'izao tontolo izao. Ho anao kosa ilay tena fahazavana dia Jesosy Kristy Tompo avy any Nazareta, ny dera sy ny haja ary ny voninahitra mandrakizay. Aleloia. Amen.